fa izy ary no nivadika tamin'ny fanekeny. Falitafaraka aminao indray amin'ity fiarahana ity manohy ao anatin'ny fitrandrana ny boky ny Josoa isika mba hahazoantsika lesona tsara ho amin'ny fiainantsika ankehitriny. Nahazo fandresena ny Israely, izay no fantatsika tamin'ny nahafahana ny tilikambo na ny mandan'ny Jeriko. Ankehitriny izy toa resy indray ary resy hafahafa na amenatra. Niezaka ny Israely andeha jerentsika ny tantara ary angalantsika fintana fohy fotsiny ao amin'ny Josoa toko 7 sy ny toko 9 indray no anasana anao mba hiara-midinika ary dia hirariana ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao hatrany. Ny Josoa toko 7 sy ny toko 9 mantsy dia milaza ny toko 7 manao hoe ny fahotany Akana sy ny namonoana azy. Ny toko 9 indray manao hoe ny nahafahan'ny Israely Ai sy Betela. Fandresena zany eo amin'ny toko 9. Fa rehefa jerentsika kely ny fiandohan'ny resaka ao ny ao amin'ny toko 7 dia nilaza momba ny faharesena avy hatrany rehefa niady dia resy toa maika loatra mantsy ny zanak'Israely satria efa nahita fandresena indray mandeha teo dia maika loatra hahazo fandresena manaraka ary ny hevitra fa efa mety le natao dia nandeha tamin'izao. Saingy ao amin'ny 7 dia izao ny tarainan'ny Josoa rehefa resy indray ny vahoaka. Josoa toko 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Josoa, indrisy Jehovah Tompo, nahoana nampita ity firenena ity foana teo Jordany ianao hanoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita handringana anay? Inay anie izay mba nitoetra tany andafin'ny Jordana ihany. Dia mbola nitohizany ilay vavaka fitarainana tamin'Andriamanitra ao amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe indrisy Tompo, inona tsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboha teo anoloan'ny fahavalony. 7 Ary horenin'ny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany dia hanodidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony. Ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe? Izay ilay fitarainana vokatra ilay faharesena mangidy tokoa ilay faharesena dia tsapan'ny Josoa avy hatrany. Ilay fahatsapana zany rehefa eritreritra Josoa dia tsapany fa nesorin'Andriamanitra indray ny fiarovany izay nahatonga an'ilay faharesena. Ary fantatra avy hatrany zany fa nisy nivadika tamin'ny fanekena tao. Izay ilay fanontaniana nipetraka teny amboloana fa izy ary no nivadika tamin'ilay fanekena. Nisy nivadika tamin'ilay fanekena. Nasain'Andriamanitra niomana no hamasinina ny vahoaka. Ilay fanamasinana moa eto zany dia hoe haneho Andriamanitra zany hoe iza no nahavanondoza amin'ny alalan'ny karazana filokana atao tamin'izany vanim-potoana zany. Misy ny atao hoe filokana dia Andriamanitra no mandefa tsikelikely zany amin'ny alalan'ny filokana ny fomba hamantaran-javatra. Rehefa natao ny filokana dia izao tratra tao amin'ny ankohonana misy an'ny Akana zany ilay lehilahy izay naka tamin'ireo zavatra voaozina. Efa nametraka Andriamanitra tsaroantsika teo aloha fa voaozina daholo ny zavatra tao Jeriko. Ary izay ozona izay ankoatran'ireo vy sy vatosoa sy ny volamena sarobidy izay atokana ho an'i Jehova dia tsy misy tokony ho nalain'ny olona mihitsy ireo izay nandripaka zany izay niady dia tsy tokony ho naka na inona ho an'ny tenany. Izany nefa no nataony Akana. Ary izao io fanaovana tsinotsinona ny baikon'Andriamanitra io mihitsy ny tena olantsika satria ambanitsika ny fahagagana efa nataony teo aloha. Izay ny vokany, izay ny dikany. Ary lavintsika ihany koa zany ny fanekena hoe za Tompo hiaraka aminao. Izany mbola mahazo antsika mandraka ankehitriny anie. Fa teto izy nahazo any Akana. Ary zasy ianao koa mety ho tratran'izany. Ataontsika tsinotsinona ny baikon'Andriamanitra hoe niahy ihany ny ataoko aloha fa aiza fa Andriamanitra ve tsy mba hijery eo? Andriamanitra ve tsy mba hanaiky na mba hamindra fo amiko eo Tsy misy azo atao tsinotsinona toy izay ny fandraran'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny baikon'Andriamanitra satria fiditsika teo aloha fa ny baikon'Andriamanitra na ny paikadin'Andriamanitra ihany no miteraka fahombiazana. Inona ary ny vahaolana efa le hoe hamasinina ny vahoaka dia tratra
akana. Ary ny zavatra tena nafaitra tao anatin'le izy de le hoe nisy faharesenany tao anatin'le ady zay namaimaika hoe andeha andao hiady fefa mombantsika foana zany Andriamanitra na tsy nanontany azy intsony aza. De izay amehana loatra na ny fahamaizana loatra zay mitondra ho any amin'ny faharesen'ilay firenena. Ary tsy faharesena tsotra fotsiny fa fahambaraka teo amin'ny manodidina de tsy inona tsy akory tsy iza tsy akory fa reo firenena izay miaino sy mijery an'ilay tantaran'reto vahoaka ny fidiana reto izay anarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra itondran'Andriamanitra ny Israely. De nomena fotoana moa andinian-tena ny rehetra niafara tamin'ny fatratrarany any Akana izay inona ny tena olany Akana ho ianao ilay nivadika tamin'ny fanekena. Raha fitinina de zao namatotra ny tenany no fatorany zany ny tenany tamin'ny alalan'ireo zavatra Jeriko, ny tsiriritra, ny vola, ny arena ho an'ny tenany manokana izy ary tsy arin'izay. Mety mbola tratran'izany zasy ianao fa andao sika hifikitra amin'ny herin'Andriamanitra de handanjalanja tsara andinika amin'ny fiainana. Nivadika tamin'ny fanekena Akana, isika ihany koa mety mbola ho tratran'izany fa andao sika hangataka amin'ny Tompo mba tsy hivadika amin'ny fanekeny. Andao sika hivavaka. Tompo, ianao nanoro lalana ny baiko nanome paikady entina mandresy sy mahomby izahay mbola tratran'ny fandikanana izany an-dalana eny ihany ary mijinja voka-dratsy vokatra izany. Fona aminao zahay, ampio zahay mba tsy hanambany ny fahagagana izay efa vitanao teo aloha na hanao tsinotsinona ny zavatra mbola hitondranao anay ho soa amin'ny ho avy fa amin'izao fo be dehibe zahay. Ampio zahay andinika tsara dia hifandray aminao mandrakariva hiazonana ny paikady avy aminao sy ny baikonao rehetra ho atao amin'ny fiainana. Arovy ihany koa ty namako ty tahaka izany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.